manoloana ny fanovana ny ministra ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana ity hatrany dia manana ny heviny ny mpanao gazety ary rahantsika ny hevitry fetra Rakotondrasoa pitarika ny hetsika ho an'ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety nanambara ity farany fa tokony averinodiniana ny lalàna mifehy ny serasera. Niova ny pitarika ny ministera serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana ary tokony averinadiniana ny lalàna mifehy ny serasera araka ny hevitry ny mpanao gazety Fetra Rakotondrasoa pitarika ny hetsika ho an'ny fahalalana ny asa fanaovan-gazety. Ny fiovan'ny ministra ny serasera izay iverin'ny mpanao gazety Fetra Rakotondrasoa fa tsy tena lojika ny fiovana. Sisandreo départementa izay nangatahany opinion publique ny fametraha-pelany eo départementa ray eo na dia nisy ary ny antsoina hoe ny karazana adalàna maro samihafa mitranga teo anivon'izany ministera izany tamin'ny fitantanan'ny ministra teo aloha. Ny fametrahana Andriamato ary Laurent Rahajasson eo amin'izany toerana izany dia amin'ny lafiny anankiray tsy mahagaga ihany satria izy dia efa nipitan'ny rano ary efa isan'ireo miasa ho amin'ny ity fitondrana rajonary mampianina ity. Ny tsy lojika ihany koa nefa amin'ny lafiny anankiray ilay fanendreny araka ny teneniko teo tahaka ny olona kitra ihany na ekipana mpanao fanatanjahantena iray ny gouvernementa raha ohatra ka tokony hisy lojika zany ny fametrahana na fanoloana mpikambana anatin'ny gouvernementa iray tena hoe ny tao amin'ny ministera ny serasera ve no tena lahara-pahamehana ny fanoloana azy tsy dia iombonako hevitra amin'ny mpitondra fanjakana zay everiko fa ny filohan'ny repoblika sy Ramatoavadiny irery ihany no tena mahafantatra ny safidy hoe antony na tonga lay fanoloana. Ny hevitro amin'ny mpanao gazety ary isan'ireo nitolona ho amin'ny fanatsarana ny lalàna amin'ny feny serasera dia tokony ifina ny fitakiana satria zany zao io misy interlocuteur vaovao izay inomy fa aiainy kokoa no le teo aloha momba n'izay lalàna mikasika ny serasera zay ary isika izao roa herinandro mialohan'ny idiran'ny parlementaire eny Tsimbazaza dia heverina fa tokony hoe averina eny Tsimbazaza indray ilay lalàna mikasika ny serasera. Araka izany dia tokony ao anatin'ny fivoriana ara-potoana voalohany ny parlementa izay hanomboka amin'ny roa Meo avy izao no hamerenana andiniana ny lalàna mifehy ny serasera.